Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra izao voalohan'ny volana febroary izao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity maraina ity ary misaotra an'Andriamanitra hatrany isika satria mbola afaka mifankahita, mifankaheno, fampizara ny ten'Andriamanitra izany zava-dehibe indrindra ary matoa mbola afaka mizara an'izany isika dia mbola misokatra ho antsika ny varavara-pahasoavana. Alohan'ny dirantsika ary ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara sy ny danitra velom-pisaorana anao izahay satria mahatsiaro manana tombontsoa manokana satria mbola afaka mandray ny fahasoavanao. Tsy tanteraka izahay fa betsaka ny tsy fahamendrehana, betsaka ny tsy tomombana na amin'izay ataona ny eritreritra. Mangataka aminao mba mendra fo. Namboatra ny mandrakariva mba ho hiatsara mandrakariva izahay, hiatsara ho amin'ny fahatsarana sy ny fahamasinana ary ihany koa mba hahafahanay mihazona ny satroboninahitry ny fiainana izay fahatolotra ho anay. Ko mitenena ray fa voninkaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe atolotro ny foko. Nalaina amin'ny ohabolana toko 7:20, andiny 2:20 manao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Hoy ny Tompo amin'ny tsirairay avy amintsika manao hoe anaka, atolory ahy ny fonao. Hitany ny fikorontananao, fantany fa marary ny fahotana ny fanahinao ary maniry ilaza aminao Jesosy manao hoe voavela ny eloko ao. Manana fanafody ho an'ny aretina rehetra ilay mpitsabo lehibe, tahaka ny tsara ny manjoa antsika, tahaka ny manjoa ahy, tahaka ny manjoa anao ary n'inona fahadisoana vitanao dia hainy ny mamaha an'izany olan'izany. Tsy maniry hitoky aminy ve ianao? Tsy maniry hametraka ny fanahinao rehetra aminy? Hitoetra eo amin'ny fanahy rehetra izay manolo tena tanteraka ho azy ny fitahian'Andriamanitra. Ahitan'Andriamanitra isika, raka-tsahantsika amin'ny fontsika rehetra izy. Mahasarotiny an'Andriamanitra manko ny momba antsika ary tiany raha miasa fatratra isika ahazahoany mandrakizay. Lanitra manontolo no nataony fanomezana ho antsika ka tsy misy antony tokony izay hampisalasala antsika ny amin'ny fitiavany. Banjiny mandrakariva Kalvaria. Asain'Andriamanitra tolotra ho azy avokoa ny fonao, ny herinao, ny talentanao, ny fitiavanao mba azahoany miasa ao anatinao na ny fikasahanao na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony ka mba ho azonao ny fiainana mandrakizay. Rehefa mitoetra ao am-po Kristy dia ho feno ny fitiavany sy ny fifaliana avy amin'ny firaisana aminy ny fanahany ka hifikitra aminy ary eo ampibanjinana azy dia ho adininy izao. Ny fitiavan'i Kristy no hanetsika ny asa ary izay mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy dia tsy mba hanontany hoe toy ny ahoana farafahakeliny no azoko atolotra mba ho tanteraka ny fitakianan'Andriamanitra. Tsy ny fetrambany indrindra ny kendreny fa ny fanaraka tanteraka amin'ny sitrapon'ilay mpanavitra azy. Mahafohy ny zavatra rehetra izy ary amin'ny fikatsahana ny zavatra momba ny fiainana mandrakizay dia mampiseho fitiavana, mampiseho fiheverana, mifanetana amin'ilay zavatra tadiavina tokoa izy. Fa na amin'ny lefitra sy mora ampianarina izany ny tadiavan'Andriamanitra. Ny mahatsara indrindra ny vavaka dia noho izy miloatra avy ao anatin'ny fo izay feno fitiavana sy mankatoa. Tiany tokoa manko raha atolontsika azy ny fontsika mba handraisantsika famelan-keloka ary fanirian'ny Tompo indrindra ny anamboarany antsika ny amin'ny tsara kokoa hatrany mba azahoantsika ny fiainana mandrakizay. Mahasarotina Andriamanitra ny ho avintsika ary iriny mba hanana ho avy mamirapiratra. Izao sy anao tsarofo fa tsy olom-poana ianao eo amin'ny Kristy
satria tsy horolopony ianao dia ireny tokoa anao ny tsara manjakariva satria ilay raintsika dia ray ny fahatsarana. Afaka isika rainay tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izay satria omenao fitiavana manjakariva. Misaotra Tompo izay manome anay ny tsara indrindra ary mikatsaka ny tsara ho an'ny hoavinay tsirairay avy. Izany indrindra no ametrahanay feno ampelantananao ny mombanay rehetra satria kely ny fisainanay ary mitebiteby ny fanahinay eny amin'ny hoavinay sy ny ankohonanay. Koa mangataka aminao izahay ankahirezo ny mpanomponao rehetra indrindra izay miaino an'izao fandarana izao, na iza misy azy na ao tokantrano na any am-piasana na ao an-dalana na iza Tompo, dia aoka ho ankahirezinao amin'ny fomba manokana, aoka ho hamasinao amin'ny fomba manokana ary aoka ho tahinao amin'ny fomba manokana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sabiaro